20 ratoandro eo amin'ny varavarany Fonja na Tanora. Miandry ny lahara ny voangy. Reny mpianakaviana andeha hitsidika ny renjanany. Avy hatrany aloha dia 5,000 no omeny ireo mpandrarany Fonja mba hahafahana miresaka 10 minitra amin'ilay renjanany. Toy izay ihany koa ny an'ny vavy antitra iray efa nahazo taona sy hita fa efa osa. R1,000 tsy misy fameriny no atolotra ireo mpiambina, fa te hahita sy hafantatra ny fahasalaman-janany. Izany rehetra izany, tsy misy rosiana faktiora amantarana ny volalany sy ny fangararana amin'ny lalam-bola. Tranga hita matetika rehefa manao fitsidiana sy ao anatin'ny fotoana voatondro, satria voalaza amin'ny peta-drindrina anatin'ny Fonja fa maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra atao amin'ny Fonja. Karne sy fahazon-dalana nomen'ny fitsarana ihany no ilain'ny olona akaiky ny voafonja fa tsy misy vola aloha rehefa hitsidika. Hoy Figaro Adelaide, tale hiparitry ny fandrarana amin'ny Fonja ao Antsinanana. Ny Fonja eto Madagasikara, izay indray no loha hevitrisika atao anatin'ny fandaharana. Raha nefa manana onja lalaina sy ravaljonina avitra no miaraka aminao tanatin'ny fanolorana, miaraba ny onja lalaina. Miaraba ny avitra. Tsy vaovao amin'ny rehetra ny fisiana trangana kolikoly eny amin'ny Fonja eto Madagasikara. Isan'izany ny tombo sy ala ao amin'ireo voafonja. Raha ny ao vatomandry, tokony 570 hatramin'ny 100 ny olona tokony raisina amin'ny efitrano iray. Misy ireo mandoa iray hetsy ariary mba hipetraka amin'ny efitrano vitsy olona kokoa, araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny voafonja iray tsy tonoana anarana. Io trano io dia apetraka ny mpiandry fonja teny voalohany raha ny nambaran'ny voafonja ihany. Tsy izay ihany, olana goavana koa ny ara-tsakafo ary tonga hatramin'ny fahafatesana izany. 200 no voarakitra fa maty vokatry ny tsy fahampitsakafo tao amin'ny Fonja be ny vatomandry teo anelanelan'ny volana Aogosta sy Septambra 2022. Manginy fotsiny ny tsy fisitrahan'ireo voafonja ny fanampiana omen'ireo malala-tanana, ankilany, mahasehaka ary ampy tsara ny famatsiana ara-tsakafo eto anivon'ny Fonja, fa mety tsy fahazarana mampifandimby ny manga hazo, vomanga, vary sy katsaka ny olana. Mamatsy ny fanjakana foibe ary mitondra ny anjara birikina ihany koa izahay, hoy ny lehiben'ny Fonja ao Vatomandry, Rabe Nertin Rodolphe. Mikasika ny toana omen'ireo malala-tanana kosa dia voatokana ho an'ireo marary sy hiarana tsy fahampitsakafo ny fanomezana ho ihany ny lehiben'ny Fonja. Ny taona 2024 tafakatra hatrany amin'ny 1,100 ny tahan'ireo voafonja any amin'ireo fonja sasany eto Madagasikara, araka ny tatitry ny Haut Commissariat des Nations Unies Juan Pablo Vegas. Ny taona 2024 nivoaka ny diditsy volana laharana 2024 tsipika 700 ny hanomezana fampitsorakely-ka ho an'ireo voafonja noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024. Manodidina 100 izy ireo no sitraka izay fampitsorakely-ka izay manerana nosy, ary tsy ny rehetra nefa fa ireo voatsara sy nahazo didy raikitra, ary ireo tsy nanao heloka famonoana olona, famotsim-bola na ihany koa fanolanana. Mifanohitra amin'izany no hita tao Tsefa, tranga nisy eo tao Mamasina Antananarivo, namono ny tovolahy iray vehivavy nitrotro ny zanany vao herintaona monja. Ny ampangana ny lehilahy ny fikasana amon'olona ary nampidirana azy ampojavojamaika teny Tsefa. Raha ny fitantaran'ilay tovovavy niaran'ny vono izay nanao fanadihadiana manokana noho ny iainana kolikoly dia nisitraka io famitsorakely-kio ilay tovolahy voalaza fa saika amono azy mianaka. Natao antsokisoky ihany koa ny fitsarana azy, tsy natrehan'ny mpitory. Ny ova ary ny amaivana kokoa ny fiapangana azy ka lasa vono sy ratra ninina natao. Ity trangy ity no mampibaribary ny aia amin'ny mpandrarahiny anivon'ny tribonaly ka mamparefy ny fitokisan'ny olona ny fitsarana. Manoloan'ireo trangy ireo, nilaza ny filohan'ny CNIDH na ny Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme Andriamaroasina Seta fa misy tokoa ny kolikoly eo amin'ity rafim-panjakana ity sy ireo olona mila raharaha eo aminy. Manamarina ny fisian'ny kolikoly goavana eo amin'ny rafitra io ny mpiandry ny Fonja. Matetika no hiarany tsindry anatiny ary fanarahana baikony lehibe izahay ary tsy afa manoatra, tsy afaka ny anao na inona na inona ary tsy afaka ny teny, hoy Landrisy Albert, mpiandry Fonja, nomena solona anarana. Namafisin'ny filohan'ny CNIDH fa mila voizina ny fahasaina mitolika manoloana ny trangana kolikoly toy itony.
fonja izay tokony entina anitsiana ireo nivily lalana sy amerenana azy ireo anina fijery mifandraika amin'ny fiarahamonina kanefa lasa mizaka vesatra roa indray. Eo aloha vesatra iapangana azy manoloana ny fitsarana, fa indrindraindrindra ihany koa ny vesatry ny kolikoly. Ny tsy fanajana zo tokony hositrahan'izy ireo ka lasa mitondra vesatra hafa arabola ho an'ireo fianakaviana ihany koa. Dia iny ihany koa namarana ny fandaharantsika ny resahana mahakasika ny fanadihadiana momba ny fonja eto Madagasikara izay notanterahin'ny Rahelindisa Sintia sy mihaja Ismaël tamin'ny taona 2024. Aza adinoina manaraka ireo fanadihadiana samihafa amin'ny tranokala www.malina.mg. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany mandrapitafy.